nosoratany Saoly Rakotonanahary. Ho velomin'ny Louise Ravelso sy Nanja. Miaraka amin'ny Faly, Ulika ary Ralala. Mandray feo sy mandrindra teknika, Mamy Arivony, Manatontosa, Nanja Razavindrakoto. Andro fahaenina sady farany. Mahazo ny lasa azy tsara ve lesy reny rinary a? Ie, andao lesy jerena hoe izy io faty io a. Andritsaka io to iramora lesy ariny ty tataka be eto ty. Tena mpangalatova le ty reto a. Mahatsiravina. Andao hoe hojerena tsirairay reto faty reto. Tena lozarinary a. Tena nangalana tova mihitsy lesy retolo reto a. Fa tsy misy hevitra tsony reo fa efa maty lesy a. Ny eritreritro zao dia hanavitra Jenifera so mbola tratratsika velona ihany. Mandeha ny lara navitra azy. Ny azo dia niarovako an'ireo nofo mangatsika ireo tsy ho levon'ny afo ny tiako atao. Amin'izay lesy mba samy hafa-po ny havan'ireo olona rehefa mahita ny fatin'ny havany a. Ka soki mbola vela lesy le zipakely iny. Za nge tsy manakana an'lay. Ka iny ary tadiaviny lahy atao. Amiko dia efa maty daholo matoa miditra ny voavadiny zareo io. Ka izay hanavotana ny nofony lala zao sy anoeritreretika. Tsy mazava amiko mihitsy izay tiany le ty atao. Nitady ny lala no antondria antsika ty e. Ito io lala efa maty. Ampinonina aloha ny fosiny saina. Zao lesy rinary no ataoko a. Alaiko lala dia solokon'le vehivavy atsy a. Avy eo aho mamaly faty. Sa ninona amin'izany mbola tokony hazavaina bebe koa amin'lahy. Biby hevitra misy lahy zany a. Elave dia atatahita fandoran'olona velona. Efa faty mihoatra amin'ny folo ve lesy no mivalapatra hodorana hita masony lahy dia mbola tsy ho bibibiby ihany ny sainy lahy. Raha i Jenifera ny tiany lahavotana dia soava ty ary. Tsy hoe zany ange lesy fa isan'ny nahatonga ny lasy Jemsa sy ny fakazo ve ny fiarahan'ny lahy tamin'ny Jenifera. Zaho a tsy manakana fa mandehana. So ny fanavotany lahy ny Jenifera no aresy lahatra ny tadiny hanome azy any lahy. Izao e, andao aloha ho karakaraina lala dia ho hita eo avy eo izay atao. Fa ataony narinina hono ry lanto reny lamba firakotra ireny. Misy lavany azy ony e. Tsy tokony menao azy ireny fa ny andro ty fa miariva. Inona no rakofantsika eto raha alina? Ary taonetindry zaroany koa le vazava avy teo iny. Ie. Fa inona mampirotsaka ny ranomasonao e? Mahereza fa samy mikaroka ny tsity sika izao. Tsy tandiko tsontra mamaranivo a. Fa inona ny resahanary anao e? Mamaranivo oka ihany ka mba omeo ange eo etakeo azafady. Ty e, ary mavesatra be izy zany a? Ie. Tsy misy antony tokony hitomaniko akory. Tsy misy antony tokony handrotsahako ny ranomasoko. Mba hitio ange ty azafady. Iny anga le mpanjaka be ny tany resahanao tamintsika voninga? Ie. Andriamanitro, Tobasy. Tsy te hiaina intsony ahy e. Mafy amiko izany tsy ho anilan'ny toko izany. Oka rery lanto fa efa eo am-pikaroana izay misy azy ny ankizy a. Efa tsy anjaranay intsony miara-diry mamaranivo a. Te hanaraka azy a. Any akoatra izay mety eo na ihany. Tsy a. Raha zanakareo iza ny hitaiza azy? Foinao kamboto ve zanakareo raha toka maty koa ianao? Itoka izy ty tsy mbola fantatra mamatona velona. Tsy izay anaovana azy. Iza tokoa moa izany no hitaizany zanako? Zany ange ho ahy e. Toko tsy hita ve no aminonao tena? Hijaly ny zanako raha tsy eo ianao. Marina izany. Marina izany ry mamaranivo a. Andray, misaotra anao namerina amin'ny fisainako mirehefarehefa hijoro indray. Na inona ry lanto vadona, tsy tokony hamono tena ny olona. Ny maty azy efa tsy fidiny. Maty afenao mbola tanora izao. Mamaranivo a. Ajanoko rereto ianao fa nampiazy ny rahalahy. Andraso aloha. Fa basy taizy iny. Ary hainao ve mampiasa azy? Basy hitany tokondray arivo izay ty a. Efa eny mivady tsara so misy fizavana trano. Tsy nentanay teny manam-pahefana mihitsy aho. So izay voaroroy amin'ny zavatra tsy misy fotony. Eny ary, mazava ny amin'iny. Mandehana ara-pio izy roa lahy. Efa voavoniko tarataratan'ity potifotsiny mamy ity lala lesy a. Efa asika amin'ny tsipiriany ihany koa ny sary rehetra.
indray zao tia meny lanitra ty ny lamba ny amorisana ny toky. Tsy hoe sanatry tsy fitiavako ny toko fa tsara lisa raha vela teo daholo aloha reo dia ho karakaraina ny any anatiny any. Ka raha maheo reo dia ahoana? Tsy maintsy olona vato ambany ato ihany no afaka mandrehatra an'ireo kitay ireo e. Nare aza amitiany ireo lafa misy mandeha zany. Jereo ny lahy le lehilahy io taratazana manodidina io. Mariano oay tena mitady nyty raha matoty izy zany. Dia ahoana? Valifaty lesy andao entiny reto volotamby reto anampenana vavany. oay tena misy mampiasa basy zany. Aza metsika aloha fa misy olona manatony zany. Tena navadiky ny namana zany le io mahagagalesy zany. Jereo ny lahy reny misy mazakazaka mivoaka. Iny le bandy commando be dia iny keo mbola misy lehilahy anankiray lanto. Tsona narya fa basa izy ty atranao ty. Basinay sy toko ty fazatataitrinareo e. Ianao ve nitifitra an'io lehilahy io? Ie efa saika tratra nefa nitady anareo. Tena leoko ny anona natao tonga aloha. Dia hijery any toky andao sy tombohitra tena ny lehilahy zao mitany namana io. Sady farasany hevitra ny namany. Tsona ka aloha fa misy mandeha ho azy zany. ary iny zany zavatra maimbo be zany. Lato honono ny fosiny saina fa ary eto ty basy iny efa vitanao ny valifatinao ny amin'ny toky. Eto hijery any toky ary tsona. Andao ary na izany aza mba maiza manindry foa. À la recherche de bons plans chez Orange, découvrez Orange Shop sur www.orange.mg. La nouvelle destination pour un shopping en ligne malin. Des produits exclusifs et des offres exceptionnelles disponibles uniquement sur Orange Shop. Smartphones, accessoires, forfait data et bien plus encore livrés directement chez vous ou à récupérer en boutique suivant votre convenance. Orange Shop, c'est aussi un paiement sécurisé avec un service client privilégié. Orange, avec vous partout, même en ligne. Chaque mois, de nouveaux produits exclusifs sur Orange Shop. Toujours plus de choix dans les téléphones et les accessoires. Orange et Manilano. Cahier l'étudiant, Yanarana, lavorari. Cahier amni vinirari. Cahier l'étudiant, cahier malajabe. Cahier matezabe. Cahier l'étudiant. Mazava tsaranti. Foot tsaran taratas. Cahier l'étudiant. Cahier l'étudiant. Bakazutu nyanaka. Cahier l'étudiant. Bazara surata. Makinya sana. Ni cahier l'étudiant. Miomany sika fa mety izay ny olona roa reny fotsiny no ao anatiny ao. Olona roa ny ao ka tazanay sy mamanareo ary ambony aringa izy ataondreo olo ireo ao e. Ka tokony hiverina hiakatra indray zany sika andikan'izay fanafiana atao e. Ka ilanto zany mahita tsara ny aoko. Eto aty ange ho tapakazo io e. Eto le camion mirakitra labasy no mipetraka. Dia eto ankavanana misy fiara lavalava fotsy. Eo amin'ny ankavian'ilay fiara fotsifotsy lavalava misy trano amin'ny labasy ihany koa. Mazava zany. Ho tapoantsika ireo satria ireo zao tsy malapo hoe misy olona misaotisaoty ety amin'ny manodidina ety. Eto aty ary ny basy iny. To tsy mahatoky any lahy ka. So dia veriny lafatsy ny fanamomba nytony ary ahy e. Lanto aza tsy mahalala zay bisy ba amin'ny fampiasana nytony nahafaty ray teo amin'ny tendany. Omeo azy re indrina ary mandehanareo fa za ihany tsy renfort fa tena mihamafy izy ty e. Ny fomba hanolokan'zareo antiterany ity zao ny olana. Eo anelanelany ambohikanto sy ambohitrira fotsiny e. Tafalatsaka eto anelanela mihitsy mantsika zao. Ay, misaotra Lanto a. Tandre misao dia mikorisa amin'ny eo aloha Lanto a. Maninona nefa raha miverina ery amamy ery ambony ery ianao e. Amalifaty ihany toky aho. Azonao zany. Ary ndao aloha eto mijery mivady koa ka. Tsy maintsy io koa nge ny lalantsika vao tafiditra any ambany any e. Tandrebo a, malama be ho aho eo. Andre matotra. Toka. Mafy loatra aloha ianao raha mbola malifaty e. Nahoana ny tena finoana ohatra izao mivadiko re olona. Oay, zona. Zay rehefa mikofokofoka. Anaso aloha fa mifoty vehivavy ty. Zay.
tafandriamandry amina. Fa maninona ka toanao amin'ny fondromany? Lanto jereo no nanaovany any toky. Jerenao reto fato mivalapatapatra reto e. Ireo ve dia mendrika fitserana aminao? Ay, eto aty ary mbasiny anaperako neny orjona. Okaloka, mila vavolombelona zao resaka zao. Raha vonotsika avokoa mantsy ny olona rehetra mpanao ratsy ato dia tsy misy dikany. Aleo ny lalàna anao nafay azy. Ho anao zany fa ny aina solon'ny aina. Azonao zany. Tsy ny ianao ry Lanto andao hiala teto fa efa iny koa nary. Mora fa ohatrany tonga dia mirimiribe zany tsika. Jeren'lahy, iny fa mivoaka ny jerijery raha komando. Tonga dia tifiro amin'izao ritsonina. Tsy aharesan'io ianao nandeha hatramin'ny lohanao aza. Oka aloha fa olona tsy maninona ve dia tifiro fotsiny amin'izao e. Zay le mavo anareo. Eto aty mibasoko anaovako azy rehefa matahotra ianao e. Fa inona retina ataonao ry Lanto e? Mamaly vato mivady koa e. Ary tandremo fa iny koa fa nivoaka le raha anankiray. Ary omeko ny sahazazy koa izy. Zay. Matitsika daholo zay ry zareo fa andao hiditra amin'izay. Lanto. Inona? Aza matoko tena be toy eo anao aloha. Tsy fantatrao na mbola misy bala na tsy misy ny basinao iny. Tsy fantatrao koa raha mbola misy olona ao anatiny ao na ahoana. Oretia, jereo na. Inona ry nary misy vehivavy eo ambony latabatra io. Io e. Mailo tsara aloha ilahy e. Oay, vehivavy vahiny ty. Ary misy ro masira izy zany dia misy oksizenina ihany koa. Mazava. Akipaonge io lamban'io e. Avy namindrana zany ty raha matotira izany. Fa ahoana loatra. Oay, nizay le biby olona lesy matahotra ry reto avatsy amin'itsy camionety itsy lesy zany feo zany iny tokoa. Dia mety ho inona re? Raha izao kosa aloha tsy lehibe arak'izay vinavinaitsika mihitsy zany biby zany e. Ato ny mistery mpampiorona Ambohidrangano lesy ampio analanty labasy ty. Asevo tazony Lanto aloha ny basy e. Faly mirabanareo mpanaraka ny fandarana onoono amin'izao takariva izao. Ho tanterako aminareo eto ny fanadidina natao momba n'ilay biby olona tany amin'ny faritra Ambohidrangano. Nanasa olona vitsivitsy zay noho izany mba hijoro vavolombelona eto. Onoono. Tena misy ve ny biby olona? Izay ny fantaniana nodidinantsika nandritra ny fandarana ny sesy teto zay. Tamin'ny voalohany ny hevitra fa tena misy ny biby olona. Rehefa nazava tamiko anefa ty tranga nisy teto amin'ny tanànana ity dia afaka milaza fa tsy misy. Resa be fotsiny zany biby olona zany fa biby entin'ny olona ampitahotra ny olona samy olona ny nisy. Za aloha maherana Ambohikanto tafiditra ao avokoa ny fokotanina Ambohitatara, Ambokira, Ambohidrangano, Ambatokabary, Ambatomosehatra, Ambatoloko. Tena nahita fasana tokoa zay tamin'ity resaka biby olona ity. Nivadiko zao eny amin'ny hopitaly Tapakalalandra. Ny zanako vavy koa eny ary mbola tsy fantatra na maty na velona fa tsindromin'ireo olo tsy vanina zava-mahadomelona. Noho ny biby olona ihany re olona. Tsy misy biby olona zany fa ny olona nefa biby e. Mitady fomba navotana aina marary izy dia ny aina salama no nosparany. Ny anjara masoandro ny hafa nefa nitakona noho izany. Reny olo reny no tena biby olona amiko. Hevitra daholo zany rehetra zany. Hevitra variraraka. Hevitra ireo vavolombelona nahitany namina selany folo mianaka mba hanavotana vehivavy vahiny iray. Nampiasaina tamin'izany rajako mba hisodisody eran-tanàna. Rehefa mifanena amin'ny biby tsy mbola fahitany iny ny olona dia malemo azy eo. Vao tonga tao an-trano raha matovadiko dia biby izy lasa nijenona dia nitambotsitra izy. Gaga be aho hoe rajako ohatran'ny rajako ihany ka ity nentina nampiororona anay ity. Rehefa natonoko ilay izy tao tsy naninona akory Zany hoe ny tena fandehany dia vao miorooro mahita an'ilay biby ny olona ray tonga dia misy misambotra ary afantatra ao anaty fiara dia tsindromo maloha. Rehefa torana ka tonga any aminy dia vonono zareo ary alainy ny taovany. Tsy fantatro na inona tamin'ilay raha matoa inona ny zanako. Ny fantatro dia efa potika tsy misy nahalalana azy tsony lala zanako.
Ny volo sisa nahafantaranay fa ilaly io. Solondry zareo koa moa ny akanjony. Araka izany dia avany maty avokoa ireo nitendry rahateo ireo. Voasambotra indray tamin'ireo mpanao ratsy ary atolotra ny fizarana tsy ho ela satria mbola tsapoina amin'izao fotoana izao. Anotany ny miara amin'ny faritra iny momba n'ity biby olona ity. Voalohany aloha dia mifona amin'ireo avany maty ahy. Ohatrany nanao tsinitsinina azy ireo manko ny hevitra fa honohony tononohony ihany tantara biby olona iny. Faharoa dia miondrika ao anatrehan'ireo namony ainy ahy. Ary fahatelo manainga ny rehetra mba hamonjy ny asa famokarana amin'izay satria efa fongotra hatreo ny ratsy ka irotrotsika rehetra hanavitra ny fambolena izay hitsika honohono e. Nitoranareo nanaraka pahalinana hatramin'ny farany ity fandarana ity. Nary velona n'olitra jaksa no nikirakirany feo. Honohono. Mandria be tanasa zanako izany. Honohono mako ny atombo azy izao. Okizay mamaranivo amin'ny sisa okitsika ho mailo ihany efa misy no honohono e. Natolotry ny Orange. Cahier l'étudiant. Honohono. Tantara mitohy nosoratany Saolo Rakotina Nahary. Novelominy Louise Ravelosoa sy Nanja. Niaraka tamin'ny Faly, Ulika ary Ralala. Nandray feo sy nandrindra raha teknika, Mamy Arivony, Nana Tontosa, Nanja Razavin-Drakoto.